Record FM manolotra anao mandritra ty herinandro ity. Voadiny neny nosoratany Rakotoary Malala Tokomamy aina na Natiora KFT. Ovelominy Nirina Arliva ary mampionina Christophe Rabearmanana ary Tsiaro. Nandray feo sy hinana totosa miaro fi. Andro fahadimy. Fa inona koa ty mampakizitina be anao androany? Hatramin'izay ve rangana valo etsy aza tsy ampy mifampatoko tsara tsisy raorao. Androany nefa dia sy 10,000 ariary ny tsy ampy. Ka mihodina kosa neny vola madame Noriminy. Tô taka nitady mpamatsy voamaina hafa ihany afa tô lasa sarotra na dia miresaka aminao azako. Mba tsy tenenako hoe voan'ny aromotana. Jereo nge nanaovanao an'le batetana teo raha tsy manoatra indray no reny mpiasa terivoziny reny. Ampafirin'ny fanaonao an'ny gapiera-panampy anao eto zany re. Tsy zany re madame Norimina fa tena nisy zavatra nahasorena be atao ohatrany tao. Mankeo maraina. Fa nampirafy nga le vady tezainao sana ninny. Ary mba ohatran'iza tokoa ary izao zany fa dia tsy mba entinao voaboaka ty mihitsy nefa efa ela ihany no nandrenesako anao hoe nanambady fa ohatrany ao an-trano foana le iziko. Ny vady zany efa nariko fa matsiraviny. Andry sarotra entina sady miseho be saina. Aleko seliba. Zao azo dia maninona. Fa tsy maninona ianao hitako eo io. Mampimeange ty raha ty mariny. Le raha matoki-potaina ohatrany kisotistosina provandy tiako mbola faly amin'ny fahavoazako ihany nefa zavatra irovako ny aiko amin'le kala-mpamosavy iny tsy nivery. Nefa efa nafatra faran'le potaiza hoe mila tandrovana tsara tsy hovery. Le sakakely doza mihinana voalavo mandra-pahafatiny iny belika sy nantonan'le vera. Tena saka tsy fivanina tsy. Fa lasa nakaiza raty zany. Angady dia olana tsy ambaratelony dia tazomina samby rery ohatran'io. Eo mitady anaraka ny arety kokoa nge tianareo e. Mbola olako samy rery aloha zany fa tsy misy idirany hafa. Aza tonona fotsiny le volako pahaviny laka misy fa akitana andezoma io a. Tsy mbola nisy nandatsy anome volanao zany hatramin'izay rato a. Zavo avy napiditra vary hitanao teo io fotsiny zao na banga kely an'le volanao. Fa ono a? Mba zanaka izy disipakely tezainao ty. Sa zanaka raha pera mpanampy anao? Olona momba vady vera perana talana ke. Zaza hitako ty dia nitezaiko. Tsy vitandreny ny angamba dia naleo ny narindra. Efa olona tsy vanina koa zany vehivavy zany ka. Nanaka naharary asy netiko sy volan'izao vera nga dia ary nohatran'izao nefa mahafatifaty kely ohatran'izao. Tsy vanina nga moa ny lany taminga an'izany fa misy foana iny hoe ny rato a. Azy ny azy fa ho karakaraiko aloha ty dia ho hita ny toyany. Efa hatry zany raha mama ny voitaiza zaza bodiko. Raha inao iny. Vitako foana raha ngaty raha izay fividianana ronono atao sakafon'io a. Ary somba zay kosa aza ny antony nanabanganao ny volako a. So everinao fa matity ary ty tsenako ty tsy alohan'izay vola kelinao a. Andraso fa raha riva ihany dia transfereko any aminao raha izay foana e. Zay ataonao re mba resaka ny anay iny. Sady andeha aloha ary madame Norimina. Asiako revikely miaraka amin'ny bandy akama mihitsy angamba aloha angalana setima kaka. Ka tandremo ary so mandry any anaty tsikafona any ka anahirana. Zay fa lasa aloha fa tsy. Izy mba miseho milasa hoe bekizitina. Ay mitovy aretina amotry ihany.
Tena enjana be ny zavatra nazo an'ilay madama marina. Tsy nisy azonay mpitsabona tao fa voatery nentina ny esan'ny mpiandry ety amin'ny tobo mihitsy. Raha ny voalaza an'ireo mpiandry tety dia resaka zavatra hafa mihitsy ilay nahatonga fahaverizan-tsaina azy fa tsy hoe aretina hatramin'izay akory. Ny salasala kely ihany tamin'ny zavatra nambarany saingy nino ihany ny farany rehefa nahita an'ilay madama tonga dia kalma avy hatrany vao niesandro zareo. Ka nefa hatrany amin'ny hopitaly aza dia tsy laitra natao hoana fa nanahirana na dia niazona azy aza. Mbola mijanona 3 andro eto izy aloha vao mahazo mody. Efa me tsara ny vadinao raha misea hoy ilay mpiandry ray mantsy ahy. Enjan'izany marina. Iza tokoa moa no hanampo hoe olona tsy fantatro fiaviana kory anety entiko ety fa dia famonjena fotsiny e. Ny olona izany mihevitra fa vadiko ilay madama. Ka raha tsinonako. Za koa moa tsy namaly betsaka fa ny fahasitranany aloha ny zava-dehibe amiko. Fa ny tena mahaliana azy zao dia le zaza kely. Nakaiza le zaza mahafatifaty kely. Dia sanatria ve ny vonoiny tamin'izy tao anatin'ny tsy fahatsiarovan-tsainy ireny. Ny aza hitako aza mahita zany marina mafy. Mbola tantara mitoy koa zany ny amantatra ny lasany sy ny fahapatsiahivana azy ny zava-misy ny aina izay anihitako. Mino aloha fa mety hitamberina ao an-tsainy ihany izay nasiany anjanany na izay nanjoa azy raha misy apahany lazaiko azy ny momba an'ilay fiainany hitako. Raha koa ity marina. Taitra ianao dia efa nanahoana? Fa aiza moa zany? Ato an-tranoko ianao zao ka. Dokotera Eli no fiantso ahy. Dokotera Eli? Fa iza moa zany? Dia ato an-tranonao ahoana fa tsy azoko. Sanatria ve nalainao akeriny tsy izany ka. Tsy salama teny an-dalana fotsiny ianao dia izany no nitsabo anao sy nitondranao mba hanara-maso anao aty. Tsy misy zavatra tsaroanao mihitsy ve? Fa narary teny an-dalana ahoana koa fa tsy azoko. Tena tsy mba misy zavatra tsaroako akory ka. So mbola tsy mahavita miresaka tsara aloha ianao madama. Tsy maninona fa matory ianao dia raha maraintsika miresaka misimisy kokoa. Ahoana moa fomba ahitako tory amin'izao tranga miseho amiko izao? Madama, fa madama ahoana koa e? Tsy tokony mbola andreran-tsaina be loatra ianao satria raha tsorina dia areti-tsaina ny nahazo anao sy tadiavako vahaolana ny tsaboana azy. Andrekaka io. Za ve narary saina? Lasa dala ve zany Taloha. Fa efa sitrana somatsara ianao izao miresaka amiko izao ka. Dokotera moa ianao teo? Ie. Dokotera Eli no fiantso ahy. Ary ny anaranao? Faly mahafantatra aloha e. Ny anarako tsy haiko. Miezaka manakatra ny maliko fa mbola tarajavina ny tazako. Ampiny ny vaingam-panala iainako izao izay atahorako ampivainga anahy. Aza manahy foana ianao raha ny amiko e. Efa namonjy anao aho dia aleoko vonjena tsara ianao. Mba farafaharatsy ny sitrana tsara ianao vao alefako mody. Misaotra dokotera. Ary aza mitomantolo io aho fa tsy mbola mahatsara anao zany Ody? Fa ody aiza moa zany dokotera? Asa mety hoe any amin'ny vadinao ohatra. Vadiko? Fa efa nanambady koa zany Mahalala anaran'olona hoe Anjara ve ianao? Anjara? To misy nahenoko an'izay anaran'izay ihany dokotera fa tsy mety tsaroako Fa mbola ho tsaroanao foana izay anaran'izay fa tsy voatery andreraka ny sainao aloha amin'izao
maika andreraka ny saiko kokoa aza dokotera ny tsy fahafantarako ny maliko a. Milamina ny saiko rehefa tsoronao amiko izay fantatrao momba aso mba hanampy hanamerina fitadidiako izany. Vonina tsara nefa ianao hiaino ampitoniana ilazako an'izay bitika fantatro momba anao. Eny dokotera, ao fa ho tony aho. Ae, mipetrahary ianao dia ankino tsara amin'ny lofandriana ny lamosonao mba ahazo aina tsara ianao eo am-pianona ahy. Averiko anefa fa tena pahany kely ny fantatro satria vovolana vitsivitsy fotsiny izay no nahitako anao a. Ao ary. Izay. Lazao ary fefadodina madatra izay kely fantatrao dokotera. Zao ary ka ianao tsara andro alina indrindra tamin'izay. Iny za amonjy fidiana avy ny azy iny. Andriamanitro, dia mitombona ve ny zavatra lazainao dokotera fa tao anatin'ny tsy fahatserovan-tsaina no niteraka tao amin'ny hopitaly esanao? Ara-dalàna tsara aloha raha tsy ho tadidinao satria izany ary ny toerana nahazo anaoko. Fa mino kosa nefa fa hitamberina ao an-tsainao ny fiainanao. Dia ilay zanako, aiza izany ilay zanako amin'izao? Izay ilay fanontaniana efa nampoziko tsy maintsy hipotra. Tsy maintsy ambarako aza nefa ny marina rehetra sao anampy azy hitadidiny omalina izany. Ka eo indrindra tsika izao madama, le anjara nylazaiko anao teo aloha io le zanako vavikely. Anjara? Anjara. Tena oka fa misy tadidiko kely kosa dokotera. Nampinono aho dia nisy rasazy iray nampianatra anjara. Tsaroko tokoa fa niteraka ary anjara ny anarana nahalalako azy. Zay fa manomboka miverina ny fitadidiany. Dia tadidinao ve ny fiainana ny ainanareo mianaka tao aorian'ny fivoahanareo ny hopitaly? Eo indray aloha tsy tsaroko fa ny tadidiko fotsiny a dia isaky ny mody masoandro a dia misy zavatra mandehandeha any anaty voloko any ary ohatran'ny manongotra ny voloko mihitsy aza. Dia izay. Mety karazany fiasa le fanamalotona ambaran'le mpiandro tamiko izay. Fa izao tadidiana ihany aloha ny ankoatran'izay so mba misy tsaroanao e. Aleo tonga dia tsoriko madama fa tamin'ny fotoana nahitako anao farany a, le lazaiko anao teo dia tsy teny aminao tsony ny anjara. Maninona dokotera? Izany hoa isan'ny antony lehibe tsy maintsy nitondrako anao nody taty amiko kokoa izany mba ahafahana mamantatra an'izay tokony atao. Tsy losako marina. Tena ataoko aiza izany ny zanako? Dokotera, aiza izany izay anjara keliko izay? Ianao aza angamba no mety ahavaly an'izay kokoa noho izaho. Raha teo le efa lazaiko anao fa nanao mission tany Moramanga ary ianao niapatrapatra teny amin'ny arabe no hitako dia izay. Traso hoe madama Bodabe miazakazaka maraina. Tsaroko dokotera, nomeko an'io madama io ilay zaza tetỳ atrotroko. Mety ho fantatra ve ilay ramatoa? Ny bikany aloha ato an-tsaiko fa izy aloha tena tsy fantatro e. Eny efa tsara aloha ny fitadidiana ho an'izany fa misy marika kely entina manao ny fikarohana ny anjara izay. Aza manahy fa anampy anao aho. Tena misaotra anao dokotera. Tena mila ny zanako tokoa. Efa nanaovako voady izay zanako izay dokotera. Oka fa tsaroko voadiny neny. Inona indray ary izany zavatra lazainy izany? Sa sosana trika ny verina lasa adala indray ary voadiny neny hono. Oka fa manomboka mitamberina taondohako daholo ny lasako dokotera. Rado sy momba anay. Izany ve? Na izany aza voatery hanindrona anao aloha izao fa azafady a? Dokotera, fa inona? Zay. Dia atory be aho. Tena dia atory aho. Zay. Tsy
Tsy maintsy ampatoriana aloha izy fa sao diso reraka loatra ny sainy mamisavisany trangany ainany ka teraka zavatra hafa eo indray izany. Ary aleo atapoka moramora eto ampandriana amin'izay izy dia rakofana lamba fa tsy zay. Dia mba andeha hamonjy ny efitrano kokoa aloha atoa fa tena efa alina be izany andro izany. Tafandrimandry ianao ry madama tsy fantatro a. Zany fa 2 millions 5 fotsiny very fa tsy nentina ny mesoran'ilay fanafody fiarovana ny saiko intsony ilay pisikily. Tsy oranina korangazy zany izay fikala mpamosavy tsy valiny iny andrazako foana. Avidinina amiko koa nefa fikala tsy valiny iny. Sady izy koa rehefa horotaona latsaka izay tsy hita soritra intsony hoe nakaizako. Sa mety nandeha faritany. Nanaraka vazany tena haiko dia afaka taona maromaro any izy hiaraka amin'ny 4x4 be nanindritsindry eny amin'ny tanànako eny. Redy zany fa tsy possible mihitsy. Olona tsy tongotra hitsipaka tsy tanana andrangotra iny ve tsy efa maty ny anoanana izay dia nalevin'ny olona eny amoron-dalana ny fatiny. Andeha hiverina ho any an-tanà fa nandamoka izany niketrika natao tatehim-bongo lava taty aloha ary zalahy mpitondra entana ary izay angamba efa enomeritsy atosika eny nda tsy nijanonjanona. So fa motaony netoko dia mba afaka mitsoretrika. Lary izao lesa ry tongodroako a. Isafidiny tsara safadio ny saosy soja light na dark red river bridge. Orange eo anilanao. Nanotra ho anao teo ny tantara eto amin'ny Record FM. Voadiny neny nosoratany rakotoary malala tokoma amin'ny aina na natiorako FT. Novelominy ny Rina ary Liva ary mampionina Kristofera Bearmanana ary Tsiaro. Nandray feo sy hinana totosa miaro fi. Mbola itoy